Tao zay dia nanorany vaky ny famindram-pahefana teo amin'ny minisitra teo aloha ny nisolotoerana azy. Raha ny tamin'ity androndroany ity dia totosa ny famindram-pahefana teo amin'ny Andriamatoa Benjamin ka Marcel Ramanantsoa sy Ramatoa Totorary Malala Lydia izay voatendry tantana indray zany ny ministeran'ny fampianarana ara-teknika, fampifanana arak'asa ary ny fampananana asa. Nanome toko moa ny minisitra vaovao fa anohiny tsara efa vitany teo aloha. Jemimara Daniel eo amin'ny sary Imam Rasamuel. Fanohizana ireo asa amin'ny alalan'ny fanomezakasina ny fampianarana ara-teknika sy ny fampifanana arak'asa ary ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana. Ireo no lahara-pahamehana raha nambaran'ny minisitra vaovao ny fampianarana ara-teknika, ny fampifanana arak'asa ary ny fampananana asa. Eo ny fampifanana ireo mpampianatra ho matianina sy ny fanatsarana ny fitaovana ary ihany koa ny fanapariana ireo ivon-toeram-pampifanana ara-teknika anerana ny distrika misy eto Madagasikara. Lahara-pahamehana angambany dia ny kalitaon'ny fampianarana satria marina fa dehibe ny fampianarana be dehibe ny tranotsekoly nefa indraindray ny kalitao ao anatin'izany kalitao zany dia ao ny formation mpampianatra, ao ny trano, ao ny kalitao ihany koa ny fotoana lanin'ny mpianatra manenjika an'izany sekoly zany raha sanatria lavitra loatra ny sekoly dia any angambany hoe mijerena kaikoko fa tsy aparitaka fotsiny sekoly fa tokony mpampianatra matianina ihany koa mampianatra amin'izany ary ny ao anatin'ny fianarana na mpampianatra na manjery mpianatra fampitazana ao zany tokony mijerena kaikoko. Izy kosa ny fanohizana asa eo amin'ny ministeran'ny asa sy ny ministeran'ny asa-panjakana. Ity voalohany izay mamolavola ireo tanora mba ho matianina amin'ny asa ho tanterahany. Tokony samy anana inspecteur de travail avy ihany koa ny département Tarotonta. Ato ambany fiahin'ity département ity ny emploi zany hoe ny fiazana mba misy ny employabilité ny capital humain malagasy. Zay zany le izy dia mitohy any amin'ny département ny fonction publique sy ny travail social. L'inspection du travail makaiza amin'ny misy samy manana ny azy, misy tokony isy inspecteur de travail ary tokony isy inspecteur de travail ihany koa any. Tanjon'ny ministera ihany koa ny anaparitaka ivon-toeram-pampifanana ho an'ny vehivavy manerana ny distrika eto Madagasikara.